tena ve ianao indraindray hoe manaraka ny dio amin'i Kristy tokoa ve aho na hoe manahoana ny tanjaka ny finoako? Matsiaro ve ianao fa mila mifandray amin'Andriamanitra bebe kokoa? Indro arahinao isan-kerinandro eto amin'ny Hope Fire Radio, fandaharana manokana mitondra ny lohateny hoe mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana. Dindinika ara-tsoratra masina fohy nefa azahoam-panasy hery. Iarahantsika miaraka amin'ny pasteur Samuel Lala James. Ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana. Ry avy malalo amin'ny tompo isika rehetra izay manaraka hatrany ity fandarana ity. Miarabantsika amin'ny anaran'ny tompo indray ny tenako, ary faly mandrakariva ny hiarahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra. Andeha hiaraha mianatra lohahevitra anankiray indray isika izay nampitondraina ny lohateny hoe ny fitsanganana amin'ny maty. Tena zava-misy ve ny amin'izany? Ary raha oviana no hitrango izany? Eny andeha apetratsika operan-tan'Andriamanitra izao nididinika izao, ka ny fanan'Andriamanitra no angatantsika hanokatra ny fontsika, hanamboatra ny saintsika mba handraisantsika tsara ny hafatra tian'Andriamanitra omena antsika. Andeha hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra noho ny tompontsoa izay omenao anay hatrany dia ny hahafahanay miara-mianatra ny teninao. Aoka ny fanahinao no hanomana ny fon'ny mpiaino ka mba ho toy ny tany tsara handray ny teninao ny fona irehetra. Dia mankataka anao mbola hamindra fosy hamela ny elokay satria tonoina amin'ny anaranao Jesosy Tompo izany vavaka izany. Amen. Ry mpiaino ajaina isany mahaliana tokoa ny amin'izany hoe fitsanganana amin'ny maty. Misy indraindray fanambaran'ny olona hoe misy on'izany lolo vokatra izany amin'iny faritra atsimon'i Madagasikara iny, dia misy an'izany toejavatra izany hoe efa maty ilay olona anankiray dia nitsangana tao am-pasana hony dia lasa mandehandeha makany an-tranon'olona, mitety tranon'olona, dia rehefa avy eo nefa dia tsy hitandray ilay izy. Ahoana ny amin'izany? Ahoana ny amin'ity fitsanganana maty ity? Miresaka ny amin'izany ny tenin'Andriamanitra, ka andeha ny soratra masina no hovakitsika, hamalitsika ny fanontaniana izay manitikitika antsika momba ity fitsanganana maty ity. Ny tokisy andininy fototra izay angatsika dia izay hita ao amin'ny Apokalipsy toko voalohany ka ny andininy 17 ka hatramin'ny 18. Izay hovakitsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe ary raha nahita azy aho dia lavo ny akoho ka teo anoloan'ny tongony tahaka ny maty, nefa izy nanendry aho tamin'ny tanany havanana ka niteny hoe aza matahotra, izany voalohany sy ny farany, dia ilay velona efa maty aho nefa indro velona mandrakizay sady manana ny fanalahidiny ny fahafatesana sy ny fitoerany maty. Ry ava malalisany izany fanambarana ny tenin'Andriamanitra izany dia mazava ny hoe Jesosy Kristy irery ihany no manana ny fanalahidiny fahafatesana. Izy izay efa maty dia velona indray, manana ny hery afaka hanangana ny tenany amin'ny maty Jesosy amin'ny maha-Andriamanitra azy. Zava-mahatalanjona izany. Ary eto dia mbola lazainy izy tenany amin'ny Jaona mpanompony hoe efa maty aho nefa indro velona mandrakizay ary manana ny fanalahidiny fahafatesana
sy izay toerany maty Jesosy Kristy rery ihany zany amin'ny maha-Andriamanitra azy no hany afaka hanangana ny maty avy eo amin'ny fahafatesana, afaka hamohany fasana mba hivoahan'izay maty milevinao. Tsy misy olona afaka hanangana amin'ny maty, tsy misy hery hafa afaka hanangana amin'ny maty, fa raha misy hoe fitsangana amin'ny maty olona anankiray ka nanao hoe efa nitsangana tamin'ny maty indray ho ny anina ka mandehandeha any, dia fanahy mamitaka izany ry hava manalisany. Andengy aka tantara anankiray sika amin'ny soratra masina zay maneho an'izany hoe Jesosy Kristy no manana ny fanalahidiny fahafatesana. Ao amin'ny Jaona 1:20 no andeha hovakitsika atombokitsika ny amin'ny andininy voalohany. Misy tantaran'olona anankiray zay voasoratra ao dia ny amin'ilay naman Jesosy antsoina hoe Lazara na hoe Lazarosy. Andeha hovakitsika ary ny tantara. Ary nisy lehilahy anankiray narary dia Lazarosy avy any Betania, tanànan'ny Maria sy Marta rahavaviny. Maria dia ilay nanositra ny tompo tamin'ny menaka manitra sy namoaka ny tongony tamin'ny volondohany, ary Lazarosy anadahany no narary. Ary izy mirahavavy dia naniraka tany amin'i Jesosy nanao hoe, tompoko, indro marary ilay tianao. Ary rehefa reny Jesosy zany dia hoy izy, tsy ho fahafatesana no anton'izany aretin'izany, fa ny ampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra mba hankalazana ny zanak'Andriamanitra. Ary Jesosy tian'ny Marta sy rahavaviny ary Lazarosy. Koa noho nyreny Jesosy fa narary Lazarosy dia mbola nitoetra indroa andro teo amin'izay nitoerany ihany izy. Rehefa afaka izany dia hoy izy tamin'ny mpianatra, andesika ho any Jodia indray. Dia hoy ny mpianatra taminy, Raby eo, vao haingana teo no nitadiavan'ny Jiosy tora-bato anao ka hankany indray va ianao? Jesosy namaly hoe, tsy 12 va ny ora amin'ny andro indray andro? Raha misy mandeha amin'ny atoandro dia tsy mba ho tafotoana izy, fa mahita ny fahazavan'izao tontolo izao. Fa raha misy kosa mandeha amin'ny alina dia ho tafotoana izy, satria tsy misy mazava ao aminy. Izany no nolazainy, ary rehefa afaka izany dia hoy izy tamin'ny mpianatra, matory Lazarosy sakaizantsika, fa andeha hamoha azy aho. Dia hoy ny mpianatra taminy, tompoko, raha matory izy dia ho tsara ihany. Nefa Jesosy nilaza ny fahafatesany, fa nataon'izy ireo kosa fa ny fialan-tsasatra amin'ny toromaso no nolazay. Ary tamin'izany Jesosy dia nilaza tsotra taminy hoe maty Lazarosy. Ary faly aho no ny aminareo, satria tsy teo aho mba hinonareo, fa andeha isika hankany aminy. Dia hoy Tomasy zay atao hoe Didimo tamin'ny mpianatra namany, andeha koa isika mba hiara-maty aminy. Ary noho ny tonga Jesosy dia hitany fa efa nilevina hefarana izy. Ary Betania dia teo akaikin'i Jerosalema, tokony ho 5 stadio no elanelany. Ary maro tamin'ny Jiosy no efa tonga teo amin'ny Marta sy Maria mba hitsapalahelo azy noho ny amin'ny anadahany. Ary Marta raha nandrefa tany Jesosy dia nandeha nitsena azy, fa Maria kosa nitoetra tao an-trano. Ary hoy Marta tamin'i Jesosy, tompoko, raha teto ianao dia tsy ho maty ny anadahako. Nefa fantatro fa na dia ankehitriny izao aza, na inona no angatahinao amin'ilay Andriamanitra dia homen'Andriamanitra anao. Hoy Jesosy taminy, hitsangana ny anadahinao.
fa hoy Marta taminy fantatro ihany fa hitsangana izy amin'ny fitsanganany maty amin'ny andro farany. Hoy Jesosy taminy, izaho ny fananganana ny maty sy fiainana, izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray. Ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Mino izany va ianao? Dia hoy izy taminy, eny tompoko, mino aho fa ianao no Kristy zanak'Andriamanitra ilay ho tonga amin'izao tontolo izao. Ary rehefa nilaza izany izy dia lasa nandeha ka niantso mangingina ny Maria rahavaviny, nanao hoe tonga ny mpampianatra ka miantso anao. Ary raha vao nandre izany Maria dia nitsangana faingana izy ka nankeo aminy. Fa Jesosy tsy mbola tonga teo an-tanàna, fa mbola teo amin'ilay nitsenan'ny Marta azy ihany. Ary ny Jiosy izay tao amin'ny Maria tao an-trano ka nitsapalahelo azy raha nahita azy nitsangana faingana ka nivoaka, dia nanaraka azy satria nataony fanankany amin'ny fasana hitomany ihany izy. Ary Maria rehefa tonga teo amin'izay nitoeran'i Jesosy ka nahita azy dia niankohoka teo amin'ny tongony ka nanao taminy hoe, Tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahiko. Ary Jesosy no nahita azy nitomany sy ny Jiosy izay nanaraka taminy nitomany koa dia vonto ny fanahiny ka tora-kovitra izy. Ary hoy izy, aiza moa no nandevenana azy? Dia hoy ireo taminy, Tompoko, andeha izaho. Jesosy nitomany. Dia hoy ny Jiosy, akory ty habe ny fitiavany azy? Fa hoy ny sasany, moa tsy hain'le ity, ilay nampahiratra ny mason'ilay jamba va? Ny manao izay tsy hahafaty andralehilahy ity? Dia vonto indray ny fanahin'i Jesosy ka nakeo amin'ny fasana izy. Ary zoy izany sady nisy vato mirindrina teo. Dia hoy Jesosy, esory ny vato. Hoy Marta anabaviny maty taminy, Tompoko, maimbo izy zao fa efa efarany izay. Dia hoy Jesosy taminy, tsy voalazako va fa raha mino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Dia nesorina ny vato. Ary Jesosy dia nanandratra ny masony ka nanao hoe, raha io misaotra anao aho fa efa niaino ahy ianao. Raha izaho dia fantatro fa miaino ahy mandrakariva ianao, fa noho ny vahoaka mitsangana manodidina ankehitriny no nilazako izany, mba hinony fa ianao no naniraka. Ary rehefa nanao izany teny izany izy dia niantso tamin'ny feo mahery hoe, ry Lazarosy, mivoa! Dia nivoaka ny maty, nisy fehipaty ny tanany sy ny tongony, sady voafehy mosara koa ny tavany. Dia hoy Jesosy tamin'ireo olona, vahao izy ka avelao andeha. Ary maro tamin'iny Jiosy dia ireo nakeo amin'ny Maria ka nahita ny zavatra nataon'i Jesosy ireo no nino azy. Fa ny sasany tamin'ireo kosa dia lasa nankany amin'ny fariseo ka nilaza taminy izay nataony. Ry hava-malalisany izay ilay tantara. Ary tena mahagaga sy mahatalanjona ny asa lehibe izay nataon'i Jesosy tamin'izao toe-javatra izao, satria i Lazarosy izay efa maty efatr'andro lasa no indro natsangany Jesosy tamin'ny maty, tamin'ilay heriny lehibe, ilay izy manana ny herin'ny fahafatesana,
lay izy zay manana ny maha-andriamanitra azy dia nasehony teto amin'ity fotoana ity fa Jesosy dia afaka manangana ny maty avy amin'ny fahafatesana. Ry hava-malalisa ny mba mino izany va ianao? Tahaka ity fanontaniana napetrany tamin'ny Marta sy Maria ity, mino izany va ianao? Ry havana, ny ten'Andriamanitra dia mazava fa misy zany ny fitsanganana amin'ny maty. Ary Jesosy io manana ny hery ny fahafatesana io, lay nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty no hanatanteraka izany koa indray andro andry. Raha oviana no hitranga izany. Andeha ho vakitsika ihany ny ten'Andriamanitra, ka izay ambarany ten'Andriamanitra no inontsika, raha oviana no hitranga izany hoe fananganana amin'ny maty. Ny maty rehetra ao am-pasana dia hatsangana amin'ny maty. Andeha ho vakitsika izay voalaza amin'ny Tesalonianina 1:7 ka ny 3:7 ka hatramin'ny 9:20. Hoy ny vaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo. Fa tsy tianay tsy ho fantatrareo rahalahy, ny amin'izay fanody mandry, mba tsy halailovana tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Fa raha inontsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray toy izany, dia toy izany koa no hitondran'Andriamanitra izay efa nody mandry tao amin'i Jesosy hiaraka aminy. Fa izao no lazainay aminareo amin'ny tenin'ny Tompo, isika izay velona ka mbola ho eo amin'ny andro hiavian'ny Tompo no hidina izay hidina avy any an-danitra, dia tsy mba hialoha izay efa nody mandry jekory, fa ny Tompo izy tenany no hidina avy any an-danitra miaraka amin'ny baiko sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetran'Andriamanitra, koa izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Mazava zany ny fanambarana eto ry mpiaino malalisany fa Jesosy Kristy rehefa ho avy indray andro any dia hitsangana amin'ny maty ny maty, ary amin'izay fotoana izay ny fasana rehetra hisokatra. Angamba manontany teny tsika hoe kanisany tsy nalevina pastera, mety lany voay, mety mai ny afo, ka izay intsony reny olona ireny. Eny ry mpiaino an-tsaina isany, ny rehefa nisy tetỳ ambonin'ny tany ny olona anankiray dia efa voarakitra eo anatrehan'Andriamanitra ny momba azy, voarakitra eo anatrehan'Andriamanitra ny tantarany, ary tsy maintsy handalo ny fitsaran'Andriamanitra izy ireny. Na lany ny voay izy, na main'ny afo izy, na tsy fantatra izay fomba nahafatesany, na tany anaty ranomasina ka any anaty ranomasina lalina any izy no mipetraka. Ry hava-malalisany, efa nisy teo anatrehan'Andriamanitra izy ireny, ka dia tsy maintsy haverin'Andriamanitra indray ny fisiny, ary efa voarakitra teo an'Andriamanitra ny momba ny tsirairay avy. Mbola ho resantsika amin'ny manaraka ny momba ny fitsarana, fa amin'ny fotoana izay hiavian'i Jesosy Kristy fanondrony dia hitsangana avy eo amin'ny fahafatesana ny maty. Eto anefa dia misy tiatsika ho tsipihana hoe, hoy ny voalaza eto hoe, fa izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Hay zany misy filaharany ty fitsanganany ty. Misy ny hitsangana amin'ny maty voalohany amin'ny fiverenan'i Kristy fanoloany, dia misy koa hitsangana amin'ny maty rehefa hiverina indray ilay tanàna masina ao aorian'ny arivo taona. Hoy isika hoe inona indray zany arivo taona zany ry paster? Andeha ho vakitsika ny tenin'Andriamanitra izay hita amin'ny Apokalipsy 20. Apokalipsy 20 ka 9:4 ka hatramin'ny 9 izay ho vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe,
ary nahita seza fiandrianana maro aho. Nisy nipetraka teo amboniny ary nomena fahefana itsara izy ireo. Hitako koa ny fanahin'izay nitapahin-doha noho ny fanambarana an' Jesosy sy ny tenin'Andriamanitra. Eto dia misy resaka hoe fanahin'izay nitapahin-doha. Hitako ijaona ry ava-malalisany, tsy hoe misy fanahy miakatra any an-danitra ka maty dia efa ndresantsika fa maty dia rehefa maty ny olona anankiray dia foana tanteraka ny aminy, ny vovoka ny tena mody vovoka, ny aina niverina amin'Andriamanitra, fa tsy misy fanahy mandehandeha na hoe olona anankiray ka mbola velona any ho any. Fa ny tian'Andriamanitra olazaina eto, ny teniny olazaina hoe koa ijaona hoe hitako ny fanahin'izay nitapahin-doha, dia entina ilazana mihitsy ilay olona izay voarakitra eo anatrehan'Andriamanitra ny momba azy, ny tantarany. Ireny olona ireny zany izay nino ny filazantsara ary maty noho ny amin'ny filazantsara no nyresahany jaona eto hoe ireny karazan'olona ireny dia handalo ny fitiaran'Andriamanitra. Izy ireny izay maty noho ny tenin'Andriamanitra noho ny fanambarana an' Jesosy dia ndreka io vakitsika ny toy ny tantara. Ary izay rehetra tsy niankohoka teo anolohan'ny Biblia na teo anolohan'ny sariny ary tsy nandray ny marika eo amin'ny andrany na eo amin'ny tanany, hitany jaona zany ireo karazan'olona ireo tamin'ny fahitana, dia hoy izy mety hoe velona indray izy ireo. Ahoana moa no hahavelona azy raha tsy hatsangana amin'ny maty izy? Velona indray izy ireo ka niara nanjaka tamin'i Kristy 10 taona. Fa ny sisa amin'ny maty dia tsy mbola velona mandra-pahatapitry ny 10 taona. Izany ny fitsanganana voalohany. Sambatra sy masina izay manana anjara amin'ny fitsanganana voalohany. Ireo dia tsy mba hanana ny fahafatesana faharoa fahefana, fa ho mpisoron'Andriamanitra sy Kristy ireo ka hiara-manjaka aminy 10 taona. Raha hazavaina izany ry mpiaino malalisany dia tahaka an'izao. Rehefa ho avy Jesosy Kristy amin'ny fotoana anankiray izay tsy fantatritsika, dia hatsangana maty ny maty izay maty tao amin'ny Kristy. Ireto ilay voalaza teo hoe ireo izay maty noho ny fanambarana an' Jesosy Kristy, noho ny fanarahana ny teniny, ireo izay natahotra an'Andriamanitra. Mety misy ange tany amin'ny toerakafa izay tsy nandreny amin'ny hoe momba an'i Jesosy, kanefa dia nandre ny marina, ny fahamarinana izy ireny, nanaraka ny marina araka ny tao am-pony sy ny tao amin'ny eritreriny. Inoko fa anisan'izay hitsangana amin'ny maty koa izy ireny. Ary dia amin'ny fitsanganana ny maty io zany, ny maty tao amin'ny Kristy izay natahotra an'Andriamanitra hitsangana amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy fahandroany. Rehefa avy eo dia hakarina ny an-danitra izy ireo, hiara-manjaka amin'ny Kristy mandritsy ny 10 taona. Rehefa tapitra ny 10 taona dia izay ilay nolazaintsika teo hoe hiverina indray zany Jesosy Kristy miaraka amin'ireo voavonjy ao amin'ilay tanàna masina ka hidina ety ambonin'ny tany. Ary amin'izay fotoana izay dia hatsangana amin'ny maty ireo ratsy fanahy rehetra. Amin'izay fotoana izay dia hita ilay tanàna masina miaraka amin'ireo voavonjy midina avy any an-danitra, ny ratsy fanahy, ary dia eo no hatanteraka an'ilay hoe fahafatesana faharoa. Efa maty zany reny ratsy fanahy reny hatrany amin'ny fiandohany izao tontolo izao, ankehitriny sy izay mbola hitsanga any amin'ny ho avy any mandra-pahatonga ny fiavian'i Jesosy, ireny ratsy fanahy ireny izay tsy mba natahotra an'Andriamanitra,
tsy nino an' jesosy dia matory eo mivovoky ny tany izy ireny ary angamba ametra-panontaniantsika hoe ary ahoana zany rehefa ho avy jesosy makaiza ny ratsy fanahy eny ry mpiaino manalisany tena manambara ny zava-misy ny ten'Andriamanitra satria lay Tesaloniana voalohany toko 4 ka ny 7:10 ka hatramin'ny 9 teo dia ahifantarantsika hoe ny maty tao amin'ny Kristy nitsangana fa reo zay velona ka mbola mitoetra ety ambonin'ny tany andeha ataontsika hoe raha mpitso Jesosy no tonga na raha afaka mpitso ohatra isika rehetra dia samy mbola velonaina daholy ao ny tsara fanahy ao ny ratsy fanahy ny tsara fanahy ny olona marina hiakatra any an-danitra fa ny ratsy fanahy kosa amin'io fotoana io dia ho faty avokoa andalo fahafatesana avokoa zany ny ratsy fanahy rehetra hiampatrapatra ety ambonin'ny tany ny fatin'izy ireny satria izy atsony moa no andevina azy eo ary rehefa tapitra ny arivo taona ka midina avy any an-danitra ilay tanàna masina ilay olombonjena dia hatsangana amin'ny maty indray ireny maty rehetra ireny ilay maty hatrany amin'ny fiantohany zao rehetra zao ka hatramin'ny fotoana iverenan'i Jesosy Kristy hatsangana amin'ny maty izy ireny dia eo no handray ny valiny nataony ny ratsy fanahy rehetra. Ary andeha iovakantsika ny toy ny tantara izay voalaza ao amin'ny Apokalipsy toko 20 io ka ny hatreo amin'ny andininy manaraka zany ovakantsika dia ny Apokalipsy toko 20 7 ka hatramin'ny 10 hoy ny vaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo hoe ary rehefa tapitra ny arivo taona dia ho vahana i Satana ho afaka ao amin'ny tranomaizina ny toerany ka hivoaka mitaka ny firenena eny amin'ny vazan-tany efatra dia higoga sy magoga mba hamory azy ho amin'ny ady tahaka ny fasiky ny ranomasina nisany ary niakatra namakivaky ny tany manontolo izy dia nanodidina ny tobon'ny olona masina sy ny tanàna malala dia nisy afo anefa nidina avy tany an-danitra ka nandany azy ary ny devoly izay namitaka azy dia natsipy tany amin'ny fary afo sy ny solo fara izay misy ilay biby dia sy ny mpamina ny sandoka koa ary dia hampijaliana andro aman'alina mandrakizay ireo. Inona ny tian'Andriamanitra ho lazaina amin'izany? Rehefa tapitra ny arivo taona ka ho avy Jesosy Kristy sy ny olomonjena rehetra indray hidina ety ambony tany ao amin'ilay tanàna masina dia hisy afo solofara afo avy any an-danitra tahaka nandevonana any Sodoma sy Gomora dia tahaka izany koa ho levon'ny afo izao ny tontolo zao misy ny ratsy fanahy rehetra ary Satana sy ny anjeliny koa dia hiara ho levona aminy amin'izay fotoana izay. Rehefa nambara eto hoe hampijaliana andro aman'alina mandrakizay ireo ny tiany soratra masina ambara dia izao ho foana tanteraka Satana sy ny anjeliny sy ny mpanao ratsy rehetra ho levona mandrakizay tsy hisy intsony ny ratsy ao aorianany io fa Satana sy ny anjeliny sy ny mpanao ratsy rehetra dia ho levona mandrakizay. Ry avy malalisany raha izany ny zavatra mitranga moa mba vonina ny hitsenan'ny Kristy zay ho avy tsy ho ela vainao ary hahita ny ava malalantsika zay efa nodimandry zay hatsangana amin'ny maty ary isika dia handray anjara amin'izany fisehoany Jesosy zany ka
na isika ho faty mandrakizay na kosa handova ilay fiainana mandrakizay. Inona reny safidinao hoe andeha apelantsika opelan-tanan'andriamanitra ny fiainantsika dia ny ankehitriny. Ka ilay voalazo amin'ny Jaona 1:20 ka ny 5:20 ka hatramin'ny 7:20 no ho vakentsika hamehezantsika izao dinidinika izao. Hoy ny voalazany teny. Hoy Jesosy taminy, izaho ny fananganana ny maty sy fiainana. Izay mino aho na dia maty aza dia ho velona indray. Ary zay rehetra velona ka mino aho dia tsy ho faty mandrakizay. Mino zany va ianao? Marta nametrahany ny fanontaniana tamin'izay fotoan'izay, ary izaho sy ianao koa dia ametrahany ny fanontaniana ankehitriny manao hoe mino izany va ianao? Eny ry malala isany andeha hino ny teny zay nambaran'ilay tompo sy mpamonjy antsika isika dia Jesosy Kristy izany manao hoe izaho no fananganana ny maty sy fiainana. Zay mino aho na dia maty aza dia ho velona indray. Ary zay rehetra velona ka mino aho dia tsy ho faty mandrakizay. Ho tahiny tompo ane isika rehetra mba handray safidy tsara androany ka ino an Jesosy Kristy, ka raha tsy maintsy ho handalo fahafatesana indray androany. Tsy fantatsika ny avoaka ny ampitso fa androany dia raiso ny fanapaha-kevitra hoe Jesosy eo, mino ny teninao aho, mino ny fanambaranao aho, indro atolotro anao ny tenako, raiso anao ny foko, eny izaho sy ny ankonako, raiso anao. Fa maniry fatratra tokoa ny mba hiara-mandova aminao ny fiainana mandrakizay izaho sy ny ankonako. Eny ry hava-malalisany engane mba ho tanteraka amintsika rehetra izany afatra izany, ary andray fanapaha-kevitra tsara isika ka dia ho tahian'Andriamanitra isika rehetra, ho tahian'Andriamanitra izany teniny izany. Amen. Andeha ho fehintsika mivavaka izao dinidinika izao. Misaotra anao zay Andriamanitra noho ny teninao zay nampatsiaro anay indray androany fa misy ny fitsanganana amin'ny maty, ary Jesosy Kristy no manana ny fanalahidiny fahafatesana sy fiainana. Ankehitriny dia tianay rehetra ny handray fanapaha-kevitra hanolotra ny fonay ho anao. Eny ampitoerana amponay zany hafatra lehibe izany, feno fanantenana ho anay fa raha tsy maintsy ho faty izay indray androany dia anao no efa nampana tena fa hanangana izay maty tao aminao amin'ny fahafatesana. Ampio izay rehetra mba ino izany, atoky izany, dia tononona sy angatana amin'ny anaranao Jesosy zany vavaka izany. Amen. Dia misaotra antsika rehetra indray ry mpiaino malalisany nanaraka ny dinidinika teto ary nandray ny fahamarinana momba ny fitsanganana amin'ny maty, ka dia mirary soa sy fitahiana ho antsika rehetra dia mametraka ny veloma sy ny mandra-piona indray. Veloma tompo. Narahinao teo dinidinika ara-tsoratra masina mitondra ny lohateny hoe mandehana am-pinoana. Niarahantsika niaraka tamin'ny pasteur Samuel Lala James.